miditra trano ny fiarabanantsika rehetra izay mandray an'izao fampianaran'izao atokantrano izahay. Ny pasteur Mahery Razafindralambo no miditra ao atokantranonao mitondra ny fahasoavana. Ny fanahy masin'i Jesosy Kristy any elo lalana ao aminao ka hanome fahalalana mitondra fahatakarana ny amin'ny tenin'Andriamanitra rehetra indray izay hoentintsika eto androany. Androany tsika dia hianatra indray ny atao hoe fahalalana tsara ny Jesosy Kristy satria rehefa ho avy izy dia milaza ny Baiboly fa ho levoniny amin'ny afo midedadeda izay tsy mahalala azy sy tsy nandray ny filazantsara. Hoy ny Tesalonianina 2:1-7 tapany 2 sy ny 5 hoe raha iseho Jesosy Tompo avy any an-danitra mba amin'ny anjeliny heriny amin'ny afo midedadeda amaly izay tsy mahalala an'Andriamanitra sy izay tsy manaiky ny filazantsara ny Jesosy Tompontsika. Hoy ny 3 metona eo raha kely indrindra ty lesony ty satria lavalava ihany ny fampianarana ka dia anaraka ny tapany voalohany aloha sika androany ny amin'ny hoe mahay ray ihany an'Andriamanitra. Efa hitantsika foana ny fandraisana ny filazantsara araka ny Jaona 7:5 manao hoe raha misy olona tsy ateraky ny rano sy ny fanahy dia tsy mahazo miditra ny fanjakan'Andriamanitra izy. Ny ateraky ny rano dia ny batisan'ny rano amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ao aorianan'ny fibebahana mba ho famelan-keloka, ary ny ateraky ny fanahy dia mandray ny batisan'ny fanahy masina miaraka amin'ny pirofo miteny amin'ny fiteny tsy fantatra. Hoy ny asan'ny apôstôly 2:2-7. Hoy ilay teny hoe mibebaha ary aoka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianareo rehetra mba azo famelana ny elokareo ary ianareo andray ny fanomezana dia ny fanahy masina. Androany sika dia hijery indray ny fahalalana tsara ny Jesosy Kristy. Tena fanalahidy lehibe ho antsika kristianina izany hoe ateo satria ny fahalalantsika tsara ny Andriamanitra tompontsika sy ivavahantsika dia tena hitondra fanovana lehibe eo amin'ny fiainam-panahintsika mihitsy satria tsy maintsy isy fiatraikany tsara izany na ny amin'ny fomba fivavaka na ny amin'ny fahazahoana valim-bavaka ary indrindraindrindra misy fiatraikany eo amin'ny mandrakizay atsika mihitsy. Tena mino izay fa raha mandray tsara izay voalaza atao amin'ity fampianarana ity sika dia amatika pejy vaovao indray eo amin'ny fiainam-panahintsika izany ary Jesosy Kristy any hikasika sy hanova ny fiainanao amin'ny alalan'izao afatra izao. Rehefa tonga ny andro Pentekosta dia mbola tafavory teo amin'ny toerana iray tao amin'ny efitrano ambony ny apôstôly nanatanteraky ny afatry Jesosy Kristy satria Jesosy Kristy ao amin'ny asan'ny apôstôly 1:4 dia namepetra azy tsy hialan'ny Jerosalema fa hiandry ny teny fikasany ray izay efa renareo tamiko izy. Dia hoy ny 5 hoe fa azo hery ianareo amin'ny ilatsahan'ny fanahy masina aminareo ary vavolombeloko any Jerosalema sy eran'ny Jodia sy Samaria ary hatrany ny farany tany. Dia rehefa niraisaina ny vavaka ny mpianatra 20 tamin'ny toerana iray tao Jerosalema tao amin'ny efitrano ambony dia hoy ny Baiboly hoe ary nisy feo tonga tampoka avy tany an-danitra toy ny rivotra maherin'ny fofofofoka nanenika ilay tranony angonany, ary nisy lela maro mitarehina afo niseho taminy izay nizarazara ary nipetraka tamin'izy rehetra isan'olona izany, ary samy feno ny fanahy masina izy rehetra ka niteny tamin'ny fiteny maro samihafa araka ny nampitenena ny fanahy masina azy. Teo niteraka ny fiangonana voalohany Jesosy Kristy ao amin'ny asan'ny apôstôly 2 misy an'izany. Dia nitsanga ny Petera sy ny 12 laka nanazava ny zavaniseho sy ny tory ny Jesosy Kristy. Nitsanga ny Petera izay nandahany Jesosy intelo fahiny fa feno ny herin'ny fanahy masina kosa ankehitriny. I Petera izay nilazain'i Jesosy Kristy fa vantolampy anorenan'ny fiangonany sy nomeny ny fanalahidin'ny fanjakan'Andriamanitra ao amin'ny Mateo 4:9-7 sy 7. Olona iteny hoe ianao ny Petera ary ambonin'ity vatolampy ity no ahoriko ny fiangonako ary ny vavahadin'ny fiainatsita tsy haharesy azy. Omeko anao ny fanalahidin'ny fanjakan'ny lanitra ka na inona fehezinao ety ambonin'ny tany dia ho fehezina ny an-danitra, ary na inona vahanao ety ambonin'ny tany dia ho vahana ny an-danitra. Nahoana tokoa moa i Petera aloha no hoe nomeny Jesosy an'izany fahasoavana lehibe izany tamin'ny apôstôly rehetra. Dia satria raha vakintsika io andinin-dahatsoratra masina io dia
i Petera irery no nahavalin'ny fanontanian Jesosy ny amin'ny momba azy raha nanontany mpianatra izy ao amin'ny andininy 17 nanao hoe ataon'ny olona ho iza moa ny zanak'olona. I Petera irery no nahavalin'ny marina ny amin'ny tena izy an Jesosy Kristy tamin'ny namaliny ao amin'ny andininy 19 hoe ianao no Kristy zanak'Andriamanitra velona. Ny tena marina dia ny fanahy masina mihitsy no niteny teo am-bavan'ny Petera tamin'io fotoan'io, satria hoy Jesosy Kristy avy eo hoe sambatra ianao ry Simona Barjona, fa tsy nofo aman-drà no naneo anao izany fa ny raiko izay any an-danitra. Mateo 7:17. Ny dikan'io valitenin'ny Petera io tokoa mantsy dia milaza ny Jesosy Kristy ho ilay Mesia, izany hoe milaza ny Mahandriamanitra ny Jesosy mihitsy, milaza azy ho ilay Jehova nidina nanao ny famonjena ho mpamonjy. Dia izay no atao hoe Kristy na ilay Mesia, izay koa zavaintsika misimisy kokoa zany rehefa avy eo. Ny tiana lazaina aminao ry havana dia raha mahafantatra tsara ny zava-dalina ny amin'ny Mahandriamanitra tokana ny Jesosy Kristy tahaka an'izay nanalany Petera azy isika, dia hitondra fahasoavana lehibe eo amin'ny fiainam-panahintsika iray manontolo mihitsy zany, ary tsy aty an-tany ihany izany fahasoavana izany fa tena ekina ny mandrakizay atsika mihitsy. Dia nitsangana ary Petera hoy isika teo tamin'ny andro Pentekosta ka nitory ny filazantsara ny Jesosy Kristy tamin'ny olona rehetra teo, izay efa nianarantsika tany aloha hoe nitory an Jesosy Kristy maty izy, nitory an Jesosy Kristy nalevina, ary nitory an Jesosy Kristy natsangana tamin'ny maty. Dia hoy izy avy eo hoe koaoka ho fantatry ny taranak'Israely rehetra marimarina fa iny Jesosy nomboanareo tamin'ny hazo fijaliana iny dia efa nataon'Andriamanitra ho tompo sy Kristy. Asan'ny Apôstôly 2:9-30 zany. Fantatry ny jiosy tsara tokoa mantsy ny dikan'izany hoe Kristy zany na hoe Mesia. Ny dikan'izany dia hoe Jehova Andriamanitra ihany no avy idina monjy ny olony, araka ny tenin'ny Jehova ao amin'ny Isaia 7:7 hoe izao dia izao ihany no Jehova ary tsy misy mpamonjy afa-tsy izaho. Natsapa tao anatin'ny fony lalina ireto jiosy reto rehefa niteny an'izany Petera fa ay ve ka nyvonoiny tamin'ny tsy fahalalana ny Mesia dia Jehova tonga tamin'ny nofo teo aminy. Dia raha toizantsika vakina ny soratra masina ao amin'ny andininy 7:30 dia manao hoe ary raha nandre izany ny olona dia voatsindro natapony ka nanao tamin'ny Petera sy ny apôstôly namany hoe ry rahalahy, inona no ataonay? Andininy 9:30 dia hoy Petera taminy, mibeba ary aoka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianareo rehetra mba azo fahamelana ny helokareo ary anareo andray ny fanomezana dia ny fanahy masina. Raha diniany io andinin-dahatsoratra masina io dia nilaza Petera fa atao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny batisany rano mba azo fahamelana ny heloko ny olona. Diso ary ve Petera teto sa tsy natadidiny hafatra izay napetraky Jesosy Kristy tamin'ny apôstôly andro vitsy monja teo alohany io, ao amin'ny Mateo 20:7-20 izay nilazany hoe mandehany ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Iza ary zany ny tokony arahana, iza ny tokony anarana tononona ao amin'ny batisa? Ny tenin'ny Petera ao amin'ny asan'ny apôstôly 2:7-30 ve hoe aoka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianareo rehetra, sa ny tenin'ny Jesosy ao amin'ny Mateo 20:7-20 manao hoe ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Ny valiny ry havana dia samy tsy maintsy arahana izy roa ireo satria samy tenin'Andriamanitra ireo ary tsy mifanohatra akory ireo na samy hafa, fa iray ihany ny tian'ireo lazaina satria raha mifanohatra ny tenin'Andriamanitra dia ho lasa misy fifanoherana zany ao amin'ny soratra masina izay tena sanatria zany. Ambara aminao aloha fa tsy misy mihitsy na dia iray aza fifanoherana ao amin'ny Baiboly satria ny Baiboly dia tsindrimandry avy amin'Andriamanitra fa tsy misy hevitr''olombelona. Hoy ny Petera 2:1-20 sy ny 1:20 hoe fa fantatra reo voalohany indrindra fa ny famoahakevitry ny faminaniana ao amin'ny soratra masina dia tsy efa ny fisainan'ny olona fotsiny ihany, fa tsy nisy faminaniana avy tamin'ny sitrapon'ny olona tany aloha rehetra, fa avy tamin'Andriamanitra no nitenenan'ny olona arak'izay nitondrany ny fanahy masina azy.
tsy nisy faminanina voaka ny sitrapon'ny olona zany ao amin'ny baiboly fa avy tamin'Andriamanitra avokoa arak'izany arak'izay nitondrany ny fanahy masina azy. Noho izany dia tena ampy anazava ny tenany sy izay heverin'ny olona ho fifanoherana rehetra mety isy ny teny rehetra ao amin'ny soratra masina. Ka raha mipetraka izany ilay fanontaniana teo hoe iza ny tokony ho arahana, ny tenin'i Jesosy Kristy sa ny tenin'ny Petera, dia ny valiny isika teo dia tsy mifanohatra akory ireo tenin'ireo ireo na samy hafa, fa iray ihany ny tian'ireo lazaina satria ny teny hoe ray sy zanaka sy fanahy masina dia tsy milaza Andriamanitra anankitelo akory na Andriamanitra samy hafa, fa iray ihany satria iray ihany no Andriamanitra misy. Ary aza diny ry havana fa tsy maintsy azontsika sy takatsika tsara ny hevi-daliny fanonona ny anarana ao amin'ny batisan'ny rano satria famonjena io araka ny tenin'i Jesosy Kristy ao amin'ny Marka 4:20 manao hoe izay mino sy atao batisa no vonjena fa izay tsy mety mino no elohany. Araka ny voalazan'ny soratra masina ao amin'ny asan'ny apôstôly 4:12 dia milaza ny teny fa tsy misy famonjena amin'ny hafa fa tsy misy anarana hafa ambanin'ny lanitra nomenan'ny olona izay azahoantsika famonjena, fa tokana ihany ny anarana azahoana famonjena dia ny anaran'i Jesosy Kristy. Ndeha ho azavaintsika lalindalina ary izany mahatokana ihany iray an'Andriamanitra izany satria tena anisan'ny fotom-pampianaran'ny baiboly iray manontolo mihitsy izany. Hoy ny Deuteronomia 9:4, mihainory Israely, Jehovah Andriamanitsika dia Jehovah iray ihany. Ary tiavany Jehovah Andriamanitrao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny herinao rehetra, ary aoka ho ao am-ponao izao teny andidiko anao anio izao. Ino atao hoe sema izay anisan'ny fototra iray iorenan'ny finoana jiosy, ary tsy tamin'izany andro izany ihany fa hatramin'izao, ary tsy an'ny jiosy ihany koa anefa izany fa fototra iorenan'ny baiboly iray manontolo mihitsy na ny fanekena taloha na ny fanekena vaovao. Ary raha tofisantsika ny famakiana an'io tenin'Andriamanitra io amin'ny Deuteronomia 4:4 io dia milaza ny 15 sy ny 15 hoe dia ampianary tsara ny zanakao zany ary resao na mipetraka ao an-trano ianao na mandeha any an-dalana na mandry na mifo na aiza misy azy ny dikan'izany dia mila fantany fa iray ihany Andriamanitra. Ka tiavo amin'ny fonao rehetra izy ary aza tia Andriamanitra hafafatsy izy ary ampitao amin'ny taranakao fa na inona taony na aiza misy azy dia aoka ho fantany fa iray ihany no Andriamanitra misy. Dia hoy ny 15, ary fehezo famantarana eo amin'ny tananao ireny ary aoka ho fe fampatsiarovana eo amin'ny andrinao. Amin'izao vanim-potoana iainantsika izao ny jiosy dia mbola manatanteraka an'izany teny izany atsakany sy andavany rehefa mivavaka. Ataony ao anaty boaty kely iray ny oronan-taratasy kely mirakitra ny soratra n'izany maha-iray any an'Andriamanitra izany, ary fatorany eo amin'ny andriny sy eo amin'ny sandriny izany boaty kely izany, filaktera sy tefilinina no filazany azy. Dia izany no fankatoavany an'io tenin'Andriamanitra io ary ankatoavany mandraka kehitriny izany mba ampatsiahy azy mandraka riva fa iray ary tokana ihany no Andriamanitra misy. Dia raha miditra tranona jiosy sasany ianao dia mbola manatanteraka an'io tenin'Andriamanitra io izy, manisy soratra eo amin'ny tolanam-baravarana na eo amin'ny vavahadiny fa iray ihany no Andriamanitra misy. Tsy fampianaran'ny fanekena taloha fotsiny anefa izany fa tena fampianaran'ny baiboly iray manontolo mihitsy satria ny fanekena vaovao koa dia milaza fa iray ihany no Andriamanitra misy. Hoy Jesosy Kristy ao amin'ny Marka 12:15 rehefa niady hevitra tamin'ny mpanora-dalàna sy ny fariseo izy ka nanontaniany ny ray tamin'ireo hoe nididy manao ahoana ny voalohany amin'izy rehetra. Dia namaly Jesosy namerina ilay Deuteronomia teo hoe ny voalohany dia izao: mianory Israely, Jehovah Andriamanitsika dia Jehovah iray ihany. Hitantsika amin'izany fa na Jesosy Kristy aza dia nametraka ho ambony indrindra sy tokony ho tandremana an'izany maha-iray ihany an'Andriamanitra izany. Hoy ny Jakoba 2:7-7 hoe ianao mino fa iray ihany no Andriamanitra, koa tsara izany ataonao izany. Ny demony koa mba mino izany ka dia mangovotra. Ny Efesianina 4:4-5 dia manao hoe iray ihany Andriamanitra sady rain'izy rehetra izay ambonin'izy rehetra sy manerana azy rehetra ary ao amin'izy rehetra. Ny Romanina 3:7
andininy fahatelopolo dia hoy ny teny hoe fa iray ihany Andriamanitra izay anamarinana ny voafora noho ny finoana ary ny tsy voafora amin'ny finoana. Ny Korintianina voalohany 12:12 andininy fahenina koa dia milaza hoe ary zarazaraina ho samy hafa ny asa nefa Andriamanitra dia iray ihany izay miasa ny zavatra rehetra amin'ny olona rehetra. Hitantsika amin'izany fa iorena ny Baiboly ray manontolo mihitsy ny maha iray ihany an'Andriamanitra. Izay no mahazava-dehibe ny fahenoana ao an'izao fampianarana izao, satria raha Jesosy Kristy aza zany na ametraka ho ambony indrindrany zany maha iray ihany an'Andriamanitra izany, dia mazava ho azy fa tena tokony ho fototra iorenantsika kristianina mpanaradia azy koa zany. Dia ny hoe iray ihany no Andriamanitra tokony ho tompona sy hivavahana ary ho tiavina amin'ny fontsika rehetra. Andriamanitra ry havana dia tena sary-piaro dia sary-piaro amin'ny voninahiny, satria tsy tia nomena ny hafa zany, ary tena manameloka ny olona manome voninahitr'Andriamanitra hafa akoatra azy izy, na ny olona manome voninahitra zavatra voasokotra na natao tanana, endrika inona zany na endrika inona dia zay rehetra nataon'ny tanan'olombelona. Hoy ny Isaia 2:7 milaza an'izany hoe izaho ny Jehova, izany no anarako, ka ny voninahitro tsy omeko ny hafa na ny fiderana ho an'ny sarin-javatra voasokotra. Ary tsy vitany hoe mandrara mandrara fotsiny tenin'Andriamanitra amin'izany, fa tena manameloka sy mandrehatra ny fahatezerany mihitsy Andriamanitra ho an'ny olona izay manao an'izany. Hoy ny Deuteronomia 5:7 hoe aza miankohaka eo anatrehany ary aza manompo azy, fa izaho Jehova Andriamanitra aho dia Andriamanitra saro-piaro, ka mamaly ny eloko ny ray amin'ny zanaka hatramin'ny zafy afy sy ny zafin-doalika, dia amin'izay mangahala. Dia ary amin'ny 2:5 ny teny dia manao hoe fandrao mirehatra aminao ny fahatezeran'ny Jehova Andriamanitra ao, ka ho fongorany tsy hoe ho ambonin'ny tany ianao. Ny tian'ny soratra masina antitanterina ry havana eto dia ny hoe Jehova Andriamanitra dia mandrara ary mandrehatra ny fahatezerany mihitsy amin'ny olona manana Andriamanitra hafa noho izy, na amin'ny endrika inona izany na amin'ny endrika inona. Dia ho jerevantsika lalindalina kokoa ary hoe zany hoe maha iray ihany an'Andriamanitra zany hoe ahoana tsara moa ty Andriamanitra izay hivavahantsika ity. Hoy ny Isaia 3:7 sy ny 1:20. Ianareo ny vavolombeloko Jehova, sady mpanompoko izay efa nofidiako, mba hahafantaranareo sy hinonareo ahy, ka ho azonareo tsara fa izao no izy. Talohako dia tsy nisy Andriamanitra voaforona sady tsy hisy andimby ahy. Izao dia izao ihany ny Jehova, ary tsy misy mpamonjy afa-tsy izaho. Manamafy zany koa ny Isaia 4:7 manao hoe izao no lazain'ny Jehova mpanjakan'i Israely, dia Jehova tompony maro mpanavitra azy, izao ny voalohany ary izao ny farany, ka tsy misy Andriamanitra afa-tsy izaho. Milaza Jehova amin'ireo andinindahatsoratra masin'ireo fa izy ny voalohany ary izy ihany koa ny farany, ary tsy misy afa-tsy izy. Mazava be zany fa izy ihany no Andriamanitra misy, fa tsy misy afa-tsy izy, na tany aloha na any aorinany na eo afovoany na eo anelanelany. Hoy ny 9 hoe tsy misy Andriamanitra afa-tsy izaho. Dia ny 9 dia manao hoe izaho ny Jehova izay manao ny zavatra rehetra, izaho irery no manenjana ny lanitra, ny tenako ihany no mamelatra ny tany. Manamafindra eto ny teny fa tena irery izy, ary hatramin'ny famoronana an'izao tontolo izao sy ny namoronana ny zavatra rehetra tetỳ ambonin'ny tany, dia izy rery no nanao ny zavatra rehetra, fa tsy nisy Andriamanitra niaraka taminy na nanampy azy. Dia raha bangotsika amin'ny teny tsotra ireo tenin'Andriamanitra ireo dia milaza Jehova fa tokana ihany izy ary irery, fa tsy roa na telo fa iray ihany. Hatreto zany Jehova dia milaza mazava fa izy rery ihany no Andriamanitra misy. Tsy misy teo alohany ary tsy misy faharoa na fahatelo andimby azy hatr'izay ary mbola ho mandrak'izay zany. Ny dikan'izany dia na tany aloha rehetra lavitra be tany, na amin'izao fotoana iainantsika izao zany, na ny fotoana izay mbola ho avy rehetra mandrak'izay, dia tsy tokony hanan'Andriamanitra afa-tsy iray ny olony. Ilay teny ao amin'ny Deuteronomia 2:30 teo zao raha iverenantsika kely dia milaza hoe fantaro ny kehitriny fa izao dia izao no izy
ka tsy misy Andriamanitra eto amiko, tsy misy Andriamanitra eto amiko izy. Tena manala tsotro zao ny fisian'Andriamanitra hafa na hoe fisian'olona na persona hafa mihoatra ny ray ao amin'Andriamanitra. Tsy misy Andriamanitra eto amiko izy. Amin'ity mahiray an'Andriamanitra ity zay ilazainy ny Baiboly ity zany ry havana dia nanao zay ho afany mihitsy Jehova, nampiasa ny karazana vocabulary nentiny laza fa iray ara-baky teny sy iray araka isa izy. Hatrany amin'ny famoronana ka mandraka kehitriny zao ary mbola ho mandrak'izay zany. Izy rery ny misy, tsy misy ankoatra azy, tsy misy hafa eo alohany, tsy misy hafa eo akaikiny, tsy misy hafa andimby azy ary tsy omeny ny hafa ny voninahiny. Hatreto dia mety hametra-panontaniana betsaka ianao hoe ahoana zany ny amin'le tenin'Andriamanitra hoe andeha isika amorona olona tahaka ny endritsika ao amin'ny Genesis 1:20. Mety anontany ianao hoe iza marina ary zany ilay Jesosy Kristy nidina nanatanteraka ny famonjenantsika tao Kalvari iny, tsy Andriamanitra ary ve zany iny? Betsaka ny fanontaniana mety hipetraka aminao ny an'izany fa hoezahanay ho valiana daholo any amin'ny tapany farany amin'ity lesiny ity zany fa arao foana ny fandarana. Satria ny fahafantarany maro azy dia Andriamanitra faharoa amin'ny Trinité izy na ny telo zay iray. Ny fahafantarany ny hafa azy indray dia Andriamanitra zanany. Misy manao hoe tsy Andriamanitra izy fa mpaminany any. Iza marina ary zany Jesosy Kristy. Ndao jerentsika ary ny Baiboly mba ahafahantsika mamaly an'izany fanontaniana zany dia ndeha ho jerevantsika aloha hoe iza marina ny mpamonjy ary iza ny tokony hankofana sy andoliana ary hivavahana. Atombokitsika eo amin'ny Isaia 5:20 tapany 2 zay manao hoe tsy izaho ny Jehova va, fa tsy misy Andriamanitra afa-tsy zaho, dia Andriamanitra marina sady mpamonjy, eny tsy misy afa-tsy zaho. Dia hoy ny 2:20 hoe mijere aho dia ho voavonjy ianareo ry vazantany rehetra, fa izaho no Andriamanitra ka tsy misy hafa. Eto dia milaza Jehova fa izy rery ihany no mpamonjy sy hamonjy, ary mbola hamafisany zany ao amin'ny Isaia 7:1 dia hoe izaho dia izao ihany no Jehova ary tsy misy mpamonjy afa-tsy izaho. Dia hoy ny teny teo hoe fa raha teo vovonjy isika vazantany rehetra, tsy ny jiosy ihany fa na isika rehetra hafa firenena atao hoe jentilisa koa aza zany, na avy aiza na avy aiza, ary na iza ka teo vovonjy amin'ny vazantany rehetra dia mila mitodika any amin'ny Jehova izy, ary amin'ny rery ihany fa tsy amin'ny hafa, satria tsy misy mpamonjy afa-tsy ray ihany dia Jehova hoy ny teny teo. Ireo tenin' Jehova ireo dia milaza mialoha fa ho avy ny Mesia indray androany, na ilay atao hoe Kristy hamonjy zao tontolo zao, ary zany Mesia zany dia tsy iza akory fa Jehova ihany, fa tsy Andriamanitra hafa akory araka ny voalaza rehetra teo. Tanteraka io famonjena io zay nataony Jehova io tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy aty amin'ny Testamenta vaovao zay hitantsika ao amin'ny Mateo 1:1-20 zay milaza an' Jesosy Kristy ho mpamonjy. Olona hiteny hoe ka hiteraka zazalahy izy ary ny anarany ataonao hoe Jesosy, fa izy no hamonjy ny olony ho afaka amin'ny fahotany. Dia jereo fa tokony misy renvoi eo amin'ny Baibolinao, ary rehefa vakiana io renvoi eny ambany io eo amin'ny Baibolinao io dia milaza hoe Jesosy dia Jehova no mpamonjy. Eto aloha zany ny tenin'Andriamanitra dia milaza fa Jesosy Kristy dia tsy iza akory fa Jehova ihany, fa nanatanteraka ny asan'ny mpamonjy izy. Hoy ny Lioka 2:1-2 hoe fa mpamonjy niteraka ho anareo anio ao an-tanànan'i Davida dia Kristy tompo. Milaza zany ny soratra masina aty amin'ny fanekena vaovao fa Jesosy Kristy indray no mpamonjy. Jehova nefa tany aloha nilaza fa tsy misy mpamonjy afa-tsy izy ihany. Ka alohan'ny hamanitsika azy dia ndao mbola ho jerentsika indray aloha hoe iza indray ary no Andriamanitra tokony hatonina ka hiankofana sy hivavahana. Hoy Jehova ao amin'ny Isaia 5:17-20 tapany 2 sy ny 4 hoe izaho no andolian'ny lohalika rehetra sy anianan'ny lela rehetra hoe ao amin'ny Jehova ihany no misy fahamarinana be sery, ka izy ihany no atoniny ny olona ary omenatra izay rehetra tezitra aminy. Eto indray Jehova dia milaza fa aminy ihany
no andoliany loalika rehetra ary izy ihany ny tokony ho atonona fa tsy hafa satria izy rery ihany no Andriamanitra. Dia aty amin'ny fanekena vaovao nefa ao amin'ny Filipianina 2:5 ka hatramin'ny 1:12 dia hoy ny teny hoe koa izany no nanandratan'Andriamanitra azy indrindra, nanandratan'Andriamanitra ny Jesosy Kristy io, sy nanomezany azy ny anarana ambony noho ny anarana rehetra, mba ho amin'ny anaran'i Jesosy no andoliany loalika rehetra, na ny any an-danitra, na ny etỳ an-tany, na ny any ambanin'ny tany, sy aneken'ny lela rehetra, fa Jesosy Kristy no tompo ho voninahitr'Andriamanitra ray. Eto zany dia Jesosy Kristy indray ilay Andriamanitra andoliany loalika rehetra. Ny zavatra tokony ho tsikaritrintsika ry havana dia mitovy ny fanambaran'ny fanekena talohan'i Jehova izay milaza azy ho Andriamanitra tokana sy mpamonjy tokana ary any andoliany loalika rehetra, sy ny filazan'ny Baiboly aty amin'ny fanekena vaovao an'i Jesosy Kristy ho mpamonjy tokana sy any andoliany loalika rehetra. Mazava be zany fa tsy Andriamanitra hafa akory Jesosy Kristy na Andriamanitra faharoa na persona faharoa ao amin'Andriamanitra, fa raha izany no izy dia lasa fifanoherana ao amin'ny Baiboly ireo tenin'Andriamanitra ireo satria iray ihany no Andriamanitra misy. Fa nilazain'ny Baiboly ry havana dia ilay Jehova tao amin'ny fanekena taloha ihany no nidina nakanofo ka nitafy ny maha olombelona mba hanatanteraka ny famonjenantsika. Dia iny izy nidina iny no antsoina hoe Jesosy Kristy na ilay Mesia hoy isika tany aloha. Zany hoe Jehova tonga tamin'ny nofo na hoe nitafy nofo mba hamonjy ny olona. Andeha androsondroso lalindalina kokoa amin'izany ary tsika ary hoporifotsika lalindalina kokoa izany fahamarinana izany. Fa iny tokoa mantsy dia tsy misy afaka nanatona an'Andriamanitra zany na mifandray vatana tamin'ny Jehova ny vahoaka an'Andriamanitra satria masina loatra izy ka tsy misy olona mafaka manatona azy. Fa olona tena voatokana izay ny fantenany ihany, izay atao hoe mpisorona be no nifandray mivantana tamin'ny alalan'ny tsindrimandrina nitenena ny vantana mihitsy tahaka ny Mosesy. Ary na dia ireo olona ny fantenan'ireo aza dia tsy nisy nahita ny tavany na dia iray aza satria fanahy Andriamanitra ka tsy manana endrika manokana hita maso araka ny voalazan'ny Jaona ao amin'ny Jaona 1:15 manao hoe tsy nisy nahita n'Andriamanitra na oviana na oviana. Ka isaky ny manao fahotana ny zanak'Israely fa iny dia tsy maintsy manao fanatitra ondrilahy na osalahy ireo mpisorona voalaza teo ireo mba hahazahoana famelan-keloka ho azy ireo satria tsy maintsy mandatsatra vao misy famonjena araka ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Hebreo 7:2 manao hoe fa saiki diovina amin'ny raha avokoa ny zavatra rehetra araka ny lalàna, fa raha tsy misy raha latsaka dia tsy misy famelan-keloka. Ka rehefa nanao ny planiny famonjena ho an'izao tontolo izao Andriamanitra dia satria nilaza izy araka ny efa hitantsika teo aloha teo fa izy dia izy rery ihany no hamonjy ny vazantany rehetra dia tsy maintsy nitafy nofo izy mba ho alatsatra hanatanteraka n'izany planin'Andriamanitra famonjena lehibe zany. Satria nitoetra ny mahafanahy azy dia tsy hahafahany manatanteraka n'izany fandatsahany raha zany. Dia nidina naka endrika olombelona mitovy amintsika izy, tsy maintsy nitafy olombelona nofo aman-drà mba ho vonoina sy ho alatsatra mba hamelana ny fahotan'ny olona ka ho afaka anatona azy ny olona rehetra na iza ary na avy aiza na avy aiza. Ary ny fitiavana ny nanaovany an'izany ilay Andriamanitra Jehova masina izay afy nandevona tany amin'ny fanekena taloha dia no alefahan'ilay fitiavana agape ka nidina tonga tamin'ny nofo dia Jesosy Kristy nanao ny famonjena tety. Naka endrika olombelona izy mba ho afaka anatona azy ilay vehivavy janga ao amin'ny Jaona 5:9. Vehivavy janga fa niova fo avy eo nanaraka azy. Naka endrika olombelona izy mba ho afaka anatona azy ilay mpanota be mpamory rehetra atao hoe Zakaiosy ao amin'ny Lioka 7:20. Voavonjy izy rehefa nibebaka niala tamin'ny fahotana ka nanaradiany Jesosy Kristy. Ary naka endrika olombelona izy mba ho afaka anatona azy ka hibebaka ny mpanota rehetra na iza ary na avy aiza na avy aiza. Naka endrika olombelona izy mba ho afaka anatona azy sy ho kasihany tanany ka hositranon'ireo marary sy ny demoniaka rehetra tamin'izany andro izany ary mandraka ankehitriny izao. Ary indrindra mba ho afaka handray ny planin'ny famonjena ka anatona azy izao sy ianao izay mihaino an'izao afatra izao.
ka raha manaiky ianao androany de andray an'izany famonjeny zany ka hampandroso azy eo amin'ny fiainanao sy amin'ny tokantranonao amin'ny alalan'ny fanekena ny filazantsara zay ny aretany efa hitantsika tany aloha ny fanekenany zany filazantsara zany satria ilay izy ny tafinofo tonga olombelona iny no atao hoe zanaka na zanak'Andriamanitra. Ilay nofo olombelona no atao hoe zanaka. Tandremo fa zanak'Andriamanitra ny filazana azy fa tsy Andriamanitra zanany. Tsy misy na iray azy ao amin'ny Baiboly teny milaza hoe Andriamanitra zanaka, fa lasa mizara azo Andriamanitra faharoa ny filazana hoe Andriamanitra zanaka, ilay izay manohatra ny fampianaran'ny Baiboly efa hitantsika teo. Fa zanak'Andriamanitra no lazain'ny Baiboly, milaza n'ilay nofo ny tafian'i Jehova nanao ny famonjena tety izay modely tsy maintsy arahany teo zanak'Andriamanitra rehetra. Iny nofo ny tafiana iny no antson'ny Baiboly hoe zanan'ilay tokana ao amin'ny Jaonina toko 1:4 sy ao amin'ny Jaonina toko 7:6. Ka rehefa vita ny famonjena izay nataony, nanaiky na latsa-dra ilay nofo olombelona ny tafiana iny, de tsy lay tokana intsony izy fa lasa lamatoa ny zanak'Andriamanitra rehetra. Hoy ny Romanina toko 5:7 hoe satria izay fantany raha teo no notendreny koa hitovy endrika amin'ny zanany mba ho lamatoa amin'ny raha maro izy. Hitanao, rehefa manaiky mandray ny filazantsara isika de lasa rahalahy ho ny Baiboly, nitovy endrika amin'ny zanany de Jesosy Kristy. Izahay de mitory tsy tapaka ary mbola hitory foana n'izany filazantsara famonjena lehibe izany mandra-pahatonga ny Jesosy Kristy eny amin'ny raha any lanitra arak'ilay tenin'Andriamanitra ao amin'ny Mateo toko 4:4 manao hoe ary ho toriana amin'izao tontolo izao ity filazantsara ny fanjakana ity, ho vavy olombelona amin'ny firenena rehetra de vao tonga ny farany. Raha te hanampy anay ianao andray anjara hitory an'izany filazantsara zany de any amin'ny faran'ity fandaharana ity raiso ny laharana finday. Ito hianatra n'ilay mahiray an'Andriamanitra teo sika. De tao anatin'iny nofo olombelona iny zany, izay antsoina hoe zanak'Andriamanitra iny, no nitoetra ny fanahin'i Jehova. Izay te handray ilay famonjena ka teo zanak'Andriamanitra de tsy maintsy manaraka ny nataon'iny modely iny avokoa. Satria rehefa vita ny famonjena de tsy hoe voavonjo azy daholo akory ny olombelona rehetra, fa tsy maintsy raisina eo amin'ny fiainana izay teo voavonjo zany planin'ny famonjena zany de ny filazantsara, ka izay mandray an'izany ihany no ahazo amin'ilay famonjena. Maty izy de nalevina ary nitsangana tamin'ny andro 7, izay no nanaovany an'ilay famonjena. De izay teo voavonjo de tsy maintsy mandeha arak'izany ihany koa, fa sainga amin'ny endrika ara-panahy. Izay ny filazantsara izay efa noazavaintsika tany aloha foana. Iverina amin'ilay mahiray an'Andriamanitra teo isika ary androso lalindalina kokoa hatrany. Miverimberina enitsika tao amin'ny Isaia teo ny tenin'i Jehova hoe izaho no izy. Raha iverenantsika zao ny Isaia toko 7:7 teo de manao hoe aoka ho azonareo tsara fa izaho no izy. Fantaro ankehitriny fa izaho de izaho no izy ka tsy misy Andriamanitra eto amiko. Hoy izy tao amin'ny Deuteronomia toko 2:7 izay efa hitantsika teo. Izaho zay izy hatr'izay ka ho mandrak'izay, hoy Jehova tao amin'ny Exodosy toko 7:4. Tsara ho fantatsika aloha fa ny teny hoe izaho no izy de teny nampiasain'i Jehova ilazany manokana ny fisiny ary nanamafisany maha-Andriamanitra tokana azy. Hitantsika zany amin'ireo tenin'Andriamanitra nivakitsika teo ireo, manatitratitra ny maha-Andriamanitra tokana, tsy mizarazara azy izy. Naverin'i Jesosy Kristy kosa nefa zany teny zany hoe izaho no izy aty amin'ny fanekena vaovao, ary nilaza ny tenan'i Jesosy Kristy amin'izany. Hoy izy ao amin'ny Jaonina toko 5:5 hoe lazaiko aminareo marina tokoa fony tsy mbola ary Abrahama de izy aho. De ao amin'ny Jaonina toko 5:4 izy ny tena milaza azy tsara hoe koa izany no nilazako taminareo fa ho faty amin'ny fahotanareo ianareo, fa raha tsy mino ianareo fa izaho no izy de ho faty amin'ny fahotanareo ianareo. Milaza mivantany eto Jesosy Kristy fa izy ihany, ilay Jehova Andriamanitra nilaza azy ho izy tamin'i Mosesy tao amin'ny Romeny tany amin'ny testamenta taloha.
kanefa raha araky ny famaritana dia tsy tokony isy zao no izy anankiroa amin'ny baiboly satria hoy ny fanazavany ny baiboly tao aloha hoe iray ihany no Andriamanitra misy. Hitantsika amin'izany fa tsy Andriamanitra faharoa velively akory Jesosy Kristy fa izy ihany ilay Jehova fahagola nitondra ny zanak'Israely tany anefitra, izy ihany ilay Jehova laza azy ho tokana, tsy hisy andimby azy tany aloha. Lazain'ny baiboly zany dia hoe iray ihany no Andriamanitra misy. Nanao ny asany ray izy izay fanahy manerana izao rehetra izao tao amin'ny fotoanany fanekena taloha. Nanao ny asany zanaka izy mba ho modely arahany teo zanak'Andriamanitra rehetra rehefa nidina ny tafon'ny folombelona. Nanao ny dingana telo ny famonjena taty amin'ny fanekena vaovao. Io dingana telo io natao hoe filazantsara famonjena ho isika. Maty izy, nalevina ary nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niverina teo amin'ny voninahiny amin'ny maha-Andriamanitra azy ndray izy. Nefa tsy namela antsika ho irery fa mbola niverina indray tamin'ny alalan'ny fanahy masina mba hidirany sy mba handrosony ao am-pon'ny olona izay te handray azy. Dia nanao ny asan'ny fanahy masina indray izy taridalana ny olona rehetra izay mandray an'izany dingana telo ny filazantsara famonjena izany. Raha naminany ny amin'ny andro anaovany io famonjena io Jehova ao amin'ny Zakaria 12:10 dia nilaza izy fa hijery azy izay no le fonony ny jiosy. Olona hiteny hoe ary ahidiko amin'ny taranak'i Davida sy amin'ny mponina ny Jerosalema ny fanahin'ny fahasoavana sy ny fifonana, ka hijery ahy izay no le fonony izy. Teto Jehova dia nilaza fa aminanina tany amin'ny fanekena taloha fa hijery azy eo amin'ny azo fijaliana ny jiosy rehefa avy nandefina azy. Hitantsika amin'izany fa Jehova eto no miteny, nefa fantatsika tsara fa Jesosy Kristy no le fonina teo amin'ny azo fijaliana. Kanefa dia Jehova no miteny eto hoe nijery ahy izay no le fonina izy. Hitanao fa milaza io fa Jehova ihany no nidina ny tafon'ny folombelona ka ho fantsihana eo amin'ny azo fijaliana rehefa nanao ny famonjena izy ka natsoina hoe Jesosy Kristy. Izay ny tapany voalohany amin'ity lesona maha-iray ihany an'Andriamanitra ity. Tena iakinany mandrakizay atsika hoy ateo zany fahalalana tsara an'Andriamanitra izany. Amin'ny tapany faharoa tsika dia hijery soratra masina hafa milaza sy manamafy an'izany mahatokana tsy mizarazara an'Andriamanitra izany ihany. Mino aho fa mbola tena mahaliana anao zany fampianarana izany ary amin'ny manaraka indray. Tao amin'ny ankonana, lazao ny havana mantsakaiza ary aza vela izy hanakana anao tsy haheno an'izany fampianarana zava-miafina lehibe izany. Veloma tompoko.